Ny asa anaty fiaramanidina ny eny amin'ny serana na ary ihany koa ny anaty sambo ireo no tena be mpisafidy amin'ireo tanora izay maniry ny anaraka fampianarana ambony amin'izao fotoana izao ilana fiofanana nefa ny fanaovana izany asa izany ary 700 mahery ireo tanora malagasy efa nanaraka fiofanana tany amin'ny Nosy Maurice. Ivitoeram-piofanana arak'asa iray miompana amin'ireo asa mifandraika amin'ny fiaramanidina na ihany koa ny sambo antsoina hoe bateau de croisière ny G2A Camas. Ny lafiny aviation dia afaka manaraka formation ho lasa personnel navigant commercial izany hoe hôtesse na steward ny mpianatra na koa afaka manao maka diplôme en aviation pour les opérations au sol izany hoe diplôme de 2 ans izy io afahany zareo miatrika ny sehatr'asa zany dia afaka tonga dia opérationnel zareo satria théorie sy pratique zany tonga dia ataony zareo. Ny resaka maritime indray dia asa momba ny bateau de croisière no formenay zany hoe misy service en cuisine, service bar, restaurant ary service en cabine zany. Ireo formation rehetrarehetra io dia any Maurice daholo araka ilay teneniko teo no atao. Maro amin'ireo tanora izay nanatrika fiofanana tany Maurice no efa miasa. Ankoatra ny lesona dia misy ny fampiarana ary feno dia feno ny fiofanana. Tonga nasafidy any G2A Camas dia resaka aviation zany anatra nanao ingénieura en aéronautique nandritran'ny 3 ans d'études dia vita zay dia te hivelatra kokoa tao anatin'ny tontolon'ny fiaramanidina dia safidy nahita ny G2A Camas tamin'ny salon des études teto Carleton tamin'ny 2015 dia nanao ny inscription dia hitako hoe resaka assistance au sol opération on the ground ny service atolotry G2A Camas dia hitako ny tampoka zany fanohy amin'ny zavatra nianarako dia ny safidy any G2A Camas satria izy manome an'izay formation zay. Hiditra amin'ny andiany fahafito amin'izao ireo mpianatra miofana eo amin'ny sehatry ny aviation raha toa ka andiany voalohany no hiainga tsy ela ho an'ny bateau de croisière.